androany dia izao tsy aleto za sy ianao za zany tena tiako mihitsy ianao hoe tena hoe hiaina amin'izany hoe fiainana feno fandresena fahombiazana fiainana feno fitahina izany tsisy an'izany hoe manompo an'Andriamanitra zanak'Andriamanitra io volana oktobra dia tena hoe eo amin'izay ny fotoana tena hoe anavan'Andriamanitra ny tena manompo azy amin'izao andro faran'izao dia zao ny tena hiavaka mihitsy ny vary sy ny tsiparifary tsy misy an'izany hoe amin'izao fiainan'izao mihitsy tena hoe naiza io natoeranaiza io natoeranaiza ny olona tsy manana an Jesosy zany dia mampalahelo reraka mijaly ondry fa na inona nanan'ny olona ray zay hoe rehefa ao anatiny fanahin'i Jehovah rehefa ao anatiny Jesosy dia zay hoe manana fiadanana izy manana milamina izy manana fitsarana izy ninona zavatra mipoitra eo ka zay nataoko hoe na iza filoham-pirenena eto Madagasikara raha vao tsy manana an Jesosy ianao tsy hiova mihitsy ny fiainanao fa Jesosy ny afaka ampiova ny fiainanao amen Jesosy ny manjaka ao anatinao no azo antoka arena ambony indrindra amen ny olona manana an'izay fanamasina izay dia azo antoka mihitsy hoe fanahin'Andriamanitra zany dia ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny Corinthiens 2:10 dia ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra hoe isika ozy izy nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina an'Andriamanitra azy amen sarotra be zany ahafantatra ny saina lalina an'Andriamanitra zany za zao rehefa nandray an'ilay marary izy hoe lany aika izay fa heritaona mahery narary mahikely nefa ngesa be io izy dia efa mitondra paosy izy za moa efa nanolo tena hoe Jesosy raha andeha dia ho faty io olo io 1,500,000 sanandro ozy ny dedavina ozy ny dokotera ozy ao anatin'ny 25 jours zay ozy tsy manana na hoaninay rehefa tsy miasa izy tsy miasa fantatro le fanahin Jehovah miasa ato anatiko ary fantatro ny saindalina n'Andriamanitra fa raha hivavaka ho azy tena hoe ao anatin'ny sain'i Jesosy ny iainan'ny olona ao anatin'ny fiainana fahasalamana feno fiadanana fandresena zay nataoko hoe rehefa mitena dia raiso fa Jesosy tena hain' Jesosy ataony zavatra rehetra ahoana ny ahafahako misamilazy fa manomboka izao ianao aza mihinana fanafotitsony na calmant zany ary fa zao dia izao ianao dia sitranon Jesosy mbola vao manomboka hoe marary atreto izy ka atreto manaitaina be aza taitra fa zao dia izao ihany ianao dia sitrana ahoana ny atakarako an'izany fisainan'i Jehovah zany fanahin'i Jehovah zany fa tsy fisainako zany amaha-olombelona amen mahatakatra lalina ny fisainan'i Jehovah izay rehetra mitoetra ao aminy tsy za zany afaka ataonao zany hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia haimino atao amen ka raha mino ianao hainao atao ny zavatra rehetra dia ahoana ozy ny ten'Andriamanitra koa ny amin'ny Jaona 16:13 toko fa 1:10 3:10 hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha tonga ny fanahy famarinana izy dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy dia ambarany aminareo izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra zany ka mahalala ny zavatra rehetrarehetra ahoana toka izao izao ianao ange dia tsy arary-tsony ary ho an'ny tompo voninahitra nisy fotoantsika ilay tany Antsirabe dia sitrana tanteraka ilay raha namana dia za gaga manontany teny hoe fa manina ary tsy mety tonga aty mihitsy izy nefa teny efa matory be efa misakafo be telo volana tsy natory tsy nikipy io masony io nefa tonga dia vao mivavahana tonga dia eo ary zay mahagaga amin'i Jesosy mihitsy tena eo eo amen dia izy mivady moa fampijery hoe tena mino ve ao anareo fa tsy arary-tsony ary zao manomboka izao aza mihinana ninina fanafoty ajanao fa mivavaka dia inoy fa sitrana ianareo teo moa zany le hoe nanonositra diloilo araka ny ten'Andriamanitra izay inotsika hoe manositra diloilo marary dia sitra marary amin'ny Jakoba 5:14-16 hoe mifampivavaka ny vavaka ny finoana ozy izy manangana mamonjy an'ilay marary manasitrana ilay marary
dia izay nampiasaina ilay ten'Andriamanitra ny inoana fa tsy hoe andeha hanao be saina dia ahoanako pasteur na sitrana ny finoanao no mahavonjy ianao amen etseo ilay finoanao fa raha mino ianao izay nataoko hoe mila miditra ao anatin'ny tontolo ny fahatakara ny finoana rehefa tafiditra eo ianao na ray segondra ary na inona retinao dia nao dia sira nizanizy io a nizanizy io hainao atao izany marary ianao ino ny herin'i Jesosy ino fifaresan'i Jesosy ny aretana rehetra eo ny eo ianao tonga dia sitrana renonao izany ilay finoana fa hialoavany fekekeloka aloha Jesosy rehefa manasitrana dia hoe voavelana eloko ny finoanao navonjy ianao sitrana ianao dia izay hoe tao anatin'izay tsy maintsy ny fona aloha ary mifampandinika mihitsy zay inona ny zavatra nataonareo inona ny zavatra tsy nety inona zao andao hifonana tsy manino aza mienatra amin'ny teny aminahy mihitsy fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe mifaneke eloka ianareo dia mifampivavah mba ho sitrana ten'Andriamanitra foana zany ny raisina inoana fa ianao rehefa ninona ten'Andriamanitra raisinao iainanao inoanao iny dia tsy maintsy tanteraka atao amen misy heriny izay ten'Andriamanitra amen fahendrena sy fahalalana ny ilainao ao amin'Andriamanitra ny azahoana an'izay ny azahoana an'izay dia izay ilay hoe ao amin'Andriamanitra fitiavana izy dia efa niteny Jesosy hoe tiavo fotsiny hoe ao izy dia hainao atao ny zavatra rehetra dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra dia ilay fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao dia eritreretra hoe misy koa ten'Andriamanitra hoe mitovy amin'ireo le teneniko teo any amin'ny Salamo 5:20 ny 5:20 dia hoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny fisainan'i Jehovah ozy izy dia asehony amin'izay matahotra azy ary mifanekeny no ampahafantariny azy mahafantatra sain-dalon'Andriamanitra ny olona mitoetra ao anatin'ny finoana inona ny finoana fatokinan'Andriamanitra fatahorana azy fitiavana azy fanajana azy ny olona miaina amin'ny finoana zany dia izay manana andreo toetra ireo inona atao hoe pino miakatra any an-danitra ao fa tsy hoe titre akory hoe pasteur na efa natao batisa na efa ina koa fa tena pino ianao fa tsisy resaka titre hoentinao dia inona ny atao hoe pino ny olona pino dia ny olona miaina zanak'Andriamanitra mipino ny olona miaina ao anatin'izay hoe fatahorana fitiavana fanajana fanaovana ny sitrapony amen mandeha amin'ny fahamarinana tsy manala baraka le rainy dia misy fotoana hoe tena tsisy anao anina tsy aza manala baraka tsisy azany fatahorana Jehovah ozy izy azahoana fiainana any amin'ny oabolana 22:4 angambany izay no jerentsika vetivety oabolana 22:4 dia hono ozy ny ten'Andriamanitra ny valina fanetretena sy ny fatahoana Jehovah izy dia arena azy voninahitra ary fiainana izay hoe indraindray izay tiantsika ihany tsy matahotra ny olona tsy matahotra dia ny olona manohitra ny ten'Andriamanitra ny olona tsy matahotra rehefa te handainga izy dia handainga rehefa te hamitaka izy dia mamitaka rehefa kamo izy tsy te hivavaka izy ten'Andriamanitra amin'ny hoe mivavaha mandrakariva ka za mitsahatra fankatoavana ny ten'Andriamanitra izay nge le ilaina le vavaka fa tsy andeha zesta rehefa lahatra hoe andehandrasa aloha anao akanjo tsara be dia hivavaka io mpivavaka be io zanak'Andriamanitra tsy velany fotsiny fa tena fiainana iainana amen izay ny zanak'Andriamanitra aza manala baraka andrainao zany tsy rehefa te hiteniteny foana ianao dia miteniteny foana rehefa te handainga ianao dia mandainga rehefa te hiavonavona ianao te hieboebo ianao te rehare indray hoe efa fantatra efa tarafina fotsiny hoe misy vola indray any am-paosiny izany aleo miaina ao anatin'ny fanetretena amen miaina ao anatin'izay hoe fitiavana izay ny fitiavana tsy mirehare tsy mieboebo tsy miavonavona tsy tia tena amen teneno akaikina hoe ny herin'Andriamanitra ny ilaintsika hoe tsy vita ny herintsika hoe mila ny herin'Andriamanitra tsika ny olona manana ny herin'Andriamanitra izay dia miavaka amin'ny fiainany manana fanahin Jehovah mitoetra ao aminy dia izay hoe te hiavaka amin'ny fiainanao ny herin'Andriamanitra ny ilainao fanahin'Andriamanitra ny ilainao amen dia hono izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jakoba 5 hono izy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy ozy izy tsy manana fahendrena toko izy angataka izy angataka amin'Andriamanitra ozy izy izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy zany amen
izy ianao tena za marina angizy andretrarehetra izany no tsika angataka no hifona alohatsika tena hifontsika hoe tena atonga n'Andriamanitra hanavaka ny fiainanao vony ianao anetry tena vony ianao tena hoe miankina tanteraka aminy matahotra tanteraka aminy matoky azy tanteraka amen androantsika tena hoe tsy aly eto amin'ity toeran'ity ahoana ozy ny ten'Andriamanitra hoe any amin'ny Jauna 14:13-14 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe na inona ozy angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana indray eo amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany angataka ny herin'ny fanahy-masina zasy ianao angataka ny fanan'Andriamanitra zasy ianao izay no ataoko hoe androantsika tena hoe anatrehantsika ny 3 volana sisa indray ny amin'ity taonty mety hoe misy zavatra betsaka tsy tanteraka nangatahanao niandrasanao nandritran'izay volana 9 volan'izay fa za tena samy teny aminao fa afaka ataon'Andriamanitra aminao zany ao anatin'ity 3 volana sisa ity fanan'Andriamanitra no ilainao ozy izy ianao hoe tena tsy nitoetra tato anatiko tsy maninona fa andaontsika androany tena ekoaka tsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany angataka tsika hoe tena hoe ny fanahinao ny ilaiko mety ozy izy ianao hoe tena le tsy fahafantarako olona mihitsy ane le tsy fananako vola mihitsy dia davy ianao tadiavy le mpanome vola ho tadiavy le olona dia davy le izy moa olona Andriamanitra ny mpame afaka mampionanao amin'ny jentilisa Andriamanitra afaka ataony mpamatsy anao ny jentilisa afaka inonao amin'ny jentilisa possible zany amen ary manam-pahefana ianao ny amin'ny zavatra rehetra amen amin'izao fotoana izao tsika dia ahoana ozy tena Andriamanitra melohan'izany rehetrarehetra zany hoe zao ry havana amaranako ny alohan'ny anantsika ny hira zao vanim-potoana iainantsika zao tena andro mahory zao tena za tena resy lahatra fa tena hoe efa andro farany zao vanim-potoana iainantsika zao tena romotra ny devoly tena nizany izy io tsy mitsitsy mihitsy izy na mpivavaka na tsy mpivavaka na mpanompon'Andriamanitra na iza indrindra fa ny olona manomboka amin'ny roso tena raha vao tsy miambina raha vao tsy mandiny tena zay raha vao tsy manana firaisana amin'Andriamanitra dia tadio fa rahavany daholo ary tena ataony reraka dia ataony kamo mivavaka dia iny tena hoe ny tanjony mihitsy zany dia anapaka an'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra dia raha vao tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsika ahoana ozy ny tenin'i Jesosy ny resaka tamin'izany hoe tena ho avy ozy izy ny andro mahory tena hoe fijaliana sy fahoriana any amin'ny Luka 21:36 fa ozy izy Jesosy hoe miambenareo ozy izy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao fotoana fiambenana zao fotoana tena hoe ananana fifandraisana ny olona miambina manana fifandraisana amin'Andriamanitra vavaka ny ifandraisana vavaka ny iambenana dia ahoana ozy tena Andriamanitra hoe miambenareo izy izy ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana anatrehan'ny zanak'olona ho avy tapika Jesosy ary tsy maintsy ho avy izy efa akaiky izy fa tsy fantatra hoe roviana zany na roviana fa fiambenana afahantsika manatrika azahoantsika hery fa ny olona kely vavaka dia kely hery izy ny olona be vavaka be hery izy ahafahany manohatra tia tanjaka ianao tia hery ianao ao anatin'izao vavaka izao araroty raisitsika izay herin'Andriamanitra izay afahantsika tena tanjaka hery dia kolokoloana ny fiainam-bavaka amin'izay fa tandrefa miala eto izao tsika dia ataony devoly indray izay anakana ny fifandraisana amin'Andriamanitra atonga antsika tsy ho be vavaka vavaha mandrakariva mba hahery ny ten'Andriamanitra tsikatsika koa ny any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny 7:7 sy 8 zao zany tena hoe agogony fanomezan'ny fanahy masina na ny zazakely ary ka mahafantatra fotsiny hoe Jesosy mahery
tonga dia milatsaka amin'ny fanahy masina. Amen. Amin'izao fotoana vanim-potoana antsika izao, fotoana fanararotana. Izao ny vanim-potoana fanararotana, izao ny andro farany izao. Amen. Ho an'izay mangetaheta. Amen. Dia ahoana izay tena Andriamanitra hoe amin'ny andro farany hozy izy. Hoe Andriamanitra no andatsahako fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalahinareo, ny zanakavavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ilay antrareo amin'ny nofy. Ary mpanompoka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Izao andro farany izao. Fa ho an'izay iza ihany, ho an'izay mangetaheta. Mila mangetaheta ianao. Ahoana hozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy 21:6. Apokalipsy 21:6. Dia ahoana hozy ny ten'Andriamanitra. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe ary hozy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega, fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome mamaim-poana amin'ny loha ranonaina ho an'izay mangetaheta. Tonga dia agogo zao, tonga dia samborona. Amen. Amin'izao andro farany izao mila mangetaheta ianao, mila tena ame mikatsaka fatratra ianao. Tena hoe ny ilain'ny fanahinao, ny ilain'ny fonao, ny sainao, ny fiainanao, ny tenanao dia ilay fanahin'Andriamanitra. Mila miditra ao anatin'izay hoe fahetahetana, fangetahetana izay ianao. Mila miditra ao anatin'izay hetaheta izay ianao. Amen. Isaia 55. Dia ahoana izy ny ten'Andriamanitra. Isaia 55. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo rehetra izay mangetaheta mankanisa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividika homana, izay tsy manam-bola ondy, tsy mila vidiana volo izany. Dia ahoana izy ny ten'Andriamanitra avy ozy izy. Eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola na am-karena. Isaia 44:3. Tsy vidiana volo izany. Dia ahoana izy ny ten'Andriamanitra. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe fandatsaka rano amin'izay mangetaheta ao ary rika ho amin'izay tany karakaina. Iny andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny taranakao ary ny fitahiko amin'ny terakao. Inao io izany. Amen. Androany ianao izay nataoko hoe tsy verimaina ny fotoana izay nahatongavanao eto. Mila ianao ny fanahin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra afanao manatrika, manatanteraka izay rinao rehetra. Ary tonga dia mahita ianao ny zavatra ho avy ary ozy ny ten'Andriamanitra dia ambarako azy. Izay rehetrarehetra manana an'izay hoe fanahin'Andriamanitra izay. Ilay fitiavana an'Andriamanitra no ilaintsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Rehefa manjaka ao anatintsika ilay fitiavana dia azo antoka fa Jesosy ny fitiavana. Jesosy no manjaka ao anatintsika dia ny fanahin'Andriamanitra manjaka ao anatintsika.